Ny ampahany tamin'ny tambin-karama notakiana ihany no voaloha hatreto antony mahatonga ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana nanao hetsika fanairana androany. Namaly ny antso ny fitondram-panjakana tamin'ny fanaovam-baksin'ny Covid-19 izy ireo raha ny fanazavana ary nampanantenaina fa hisitraka tambin-karama saingy tsy narahana ny fanatanterahana izany. Zay amatoana ny maro nanomboka tamin'ny 2021 zay 2020 tany aloha zany nanomboka le efa nisy le teny andotam-pianaka dia nifindra teto nanomboka nisy ny contrat ny vaccinodrome dia telo taona teo zany zay teto dia ny hatramin'izay aloha nandeha tsara hatramin'ny voalohany ny karama hatramin'ny farany volana dia azo foana fa nanomboka lefilefa le Covid dia efa tsy nirarahintsy zareo intsony zay. Osan'izay ny osy natao mihitsy zay mafy ny asanay tena be dia be ny voan'ny aretina atao tratra ny Covid daholo zay ny ankabeazan'ny ankizy dia ny ankizy sasany le nisan'le grevy nanao an'izao fitakiana izao dia efa voaroaka daholo fa izay sisan'izao no mijoro fa ny ankizy rehetra zao ao ambadika ao matahotra dia tsy afaka mijoro izy dia izay sisany no afaka mijoro ohatran'izao mba mitaky ny volanay. Efa tonga tany amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nanao ny fitarainana sy ny fitakiana izay tambin-karama izay ireto mpiasa ireto saingy arirarirany raha nitatitra hatrany. Ny any ministera zao tsy ohatrany hoe arirarina foana zay efa nandeha tany amin'ny rehetrarehetra tany zay fa lany aiky zay tsy hitanay intsony zay atao dia ny faranay dia manao an'izao hetsika izao. Ny andraikitray zany dia misy karazany maro zay ao, misy sage-femme, misy infirmière, misy médecin, misy olon-tsotra ihany koa dia izay zany enregistreur sy vaccinateur zay izao ato amin'ny HGR ato. Le izy zany zao efa arak'izay hitantsika izao efa bambangona be efa niravain'zareo dikan'izany tapitra le projet ka ny fataperan'le projet mihitsy ny antony angatahanay an'le ambin'ny volanay. Ankoatra ny fitakiana ny tambin-karama mitaky ny andoavan'ny tompony andraikitra ny préavis 3 volana ihany koa izy ireo hitohy hatrany ny fitakiana raha tsy tanteraka ny fampanantenana hoy ireto mpiasa ireto.